Izahay zay victime tamin'ny 2002 zay nigadra tagny Toamasina agnatin'ny district Brickaville dia magnano zao fanambarana zao. Sapa sady hita tamin'ny télé fa magnano fagnambarana Monsieur Riribe filohan'ny Zatovo tamin'ny 2002. Ka io fagnambarana io dia tsy ombonany kevitra aminanjy fa izahay a Brickaville kosa dia magnambara etona fa ny fikambanana zay tariny momba ny ravalomanana fa izahay zay victime tamin'ny 2002 Brickaville dia miombon-kevitra ary miombon-kevitra amin'ny vahoaka ny Brickaville fa anohana ny candidat numéro 13 Andry Nirina Rajoel momba ny Riribe. Eto ampamaranana ireto izahay victime 2002 ny Brickaville zay mijoro ary tsy te overina itsony amin'ny raharahan'ny 2002 zany itsony zay satria nitondra takaitra ho anay zany na ny fianakaviana na ny manodidina indrindra aza ny tanànany Brickaville. Ka eto izay dia manasa antsika jiaby izay voakasika an'izany na ny fianakaviana eto a Brickaville na agny alavitra dia tsy salasala itsika anohana an'Andriamatoa Andry Rajoel laharana fa-13 zay fifidianana amin'ny 17 Desambra ho avy zao. Misaotra to. Fantenanay ary ny association io dia efa tafajoro ara-panjakana ary efa misy dossier ihany amin'ny CFM zany hoe 578 ny dossier ny victime 2002 ny CFM zany hoe mangataka indemnisation zany izy io. Ka tiany tongavana zany betsaka niara-moina tamin'ny 2002 io tsy nifaritra ny tsinanana rery fa to Mazenga misy maty to Dego aktivitivitra ny miaramila tamin'ny fitondran'ny Valmanina zany. Ka eto zany tenanay dia miaraka amin'ny Andry Rajoel zay hitondra ny tany sy ny fanjakana satria na ampilay aloha ny faritra ny tsinanana ny zavatra nisy reta ty ny voaka malagasy ne tsy ny adevina Valmanina ahoana me ny faritra tsinanana hitondrany tanky hitondrany tafondo drapeau blanc tsangany tamin'ny faritra tsinanana Brickaville ty. Zany ve izy andeha hoe agnano réconciliation agnano fampihavanana ary fampihavanana io dia efa nangatahany mbola tompoky Zafelbert io tonga teto Zafelbert nanome aomby enina tsika hoe hanao fampihavanana ny voaka malagasy fa ny député kosa zay tamin'ny Tima taloha Andriamatoa Leriva na mitondra maramila roa camion na nirava zany fampihavanana zany amina dia fisarambelatsiny Valmanina io resaka fampihavanana io fa zay Brickaville dia manohana 100% ny Andry Rajoel amin'ny 19 zao. Zay zegny zany ny zavatra tiany resahana amafilohany victime 2002 nay ary zay moa zany efa misy eo amin'ny 578 zay navita dossier karan'izany koa Tamatavy mbola tsy agnatin' zany fa maro victime tamin'ny 2002 na Dego na Mazenga na Fianaratsoa tamin'ny victime aby kentany voaka malagasy rehetra tsy hifidy an'io Valmanina io 19 Desambra satria atsika voaka malagasy dia omby miara milena zany Antambo miara maigna Antanety miara liny ka amin'netsika voaka malagasy sika satria raha tonga elo laha io dia mbola nambotra izy ary keterviny fanehoan-kevitra ananjy iny dia mbola agnano izy amin'ny fampigadrana atsika io ka aoka atsika tsy fidy azy amin'ny 19 io.